Miarabantsika rehetra indray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Ny lohahevitra jerentsika amin'ity video anankiray ity dia mikasika ny vavaka. Lohahevitra izay isan'ny tsotra indrindra nefa isan'ny sarotra indrindra koa. Feno mistery, feno zavatra tsy fantatsika ao ambadika ny vavaka. Nefa na zazakely 3 taona ary dia afaka mivavaka. Ilay vavaka tsika ho haintsika manomboka ny lesona izay azontsika ianarana amin'ny vavaka androany. Fanahy masonao ampianaro indray izahay. Ary raiso ny voninahitra, raiso ny laza, raiso ny dera. Ianao anamarina ny teny izay teneninay satria ianao no hiteny Jesosy. Ny tsy avy aminao rehetra dia aza atao, aza avela voateny amin'ny vavanay. Ny voninahitra izay fanao Jesosy masandratra ho anao ho mandrakizay. Amen. Arak'izany dia jerintsika zava-bitsivitsy ao amin'ny Baiboly. Hitantsika amin'ny soratra masina fa Jesosy dia nivavaka. Matetika mihitsy efa fahazarany mivavaka. Ary nampianatra ny mpianany koa izy vavaka. Mpianatra mivavaka, ny kristiana fahiny mivavaka. Ary mandraka ankehitriny dia mbola mivavaka antsika. Ary tsy vitan'izay fa lazain'ny soratra masina koa fa ny fanahy masina mivavaka. Raha mivavaka atsika ho atsika mamaly Andriamanitra. Na tsy mivavaka ary tsika ho atsika, raha ohatra tsika fa zanak'Andriamanitra, dia mivavaka ho atsika Jesosy. Eo an-tany nakavan'Andriamanitra mivavaka ho atsika. Raha mivavaka ary tsika ka tsy fantatsika ny zavatra vavahana, fanahy masina koa efa mivavaka ho atsika. Kanefa na dia efa mivavaka ho atsika ny fanahy masina, mivavaka ho atsika ary Jesosy, dia mbola mampirisika antsika koa Andriamanitra hivavaka hatrany hatrany amin'ny zavatra rehetra tenen'ny soratra masina mba hivavaka atsika. Tsy hiditra lalina atsika amin'ny hoe inona ny karazana vavaka, fa hijery fotsiny hoe inona ny zava-dehibe mahatonga ny zavatra rehetra tsy maintsy mila vavaka, mahatonga ny hoe tsy maintsy misy vavaka. Rehefa tsy mivavaka anao Jesosy tsy maintsy mivavaka. Rehefa tsy vavaka ny Jesosy, fanahy masina tsy maintsy mivavaka. Jesosy moa zany tsy hanadino izy mivavaka foana izy. Satria na ny famoronana tsy vita ny hoe efa vita tao amin'ny Genesis 1 ihany. Fa lazain'ny soratra masina fa Jesosy mbola miazona ny zavaboahary amin'ny vavaka. Inona ary ny zavatra ao ambadiky ny vavaka? Ezaka hanazava eto izay kely fantatro. Fa misy mistery lehibe ao ambadiky ny vavaka izay miafina amintsika, izay tsy fantatsika. Nahoana Andriamanitra no mila atsika hivavaka? Raha izy ekena zany dia hoe ilaintsika miara-miresaka aminazy. Fa ny fanahy masina koa ny mivavaka. Jesosy koa mivavaka. Izay aloha no nambara antsika amin'ny tenin'Andriamanitra amin'ny soratra masina. Reto misy zavatra vitsivitsy. Matoantsika aloha mivavaka. Dia satria misy zavatra iriny fotsika atao. Na izay fisaoran'Andriamanitra, na izay fideran'Andriamanitra, na izay fitsaohana sy fivavahana amin'Andriamanitra, na izay fangatahana. Dia zavatra ao am-potsika, zavatra tiatsika hisy, zavatra tiatsika hiseho. Ary izay faniritsika izay dia hoentitsika eo anatrehan'Andriamanitra eo amin'ny alalan'ny vavaka. Asehontsika an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka. Ary io vavaka io no tapaka
tao edena rehefa nanota Adama sy Eva. Le fifandraisana amin'Andriamanitra zay tapaka zay le hoe maty, zay le hoe fahafatesana, fahatapahany le fifandraisana amin'Andriamanitra. Rehefa tapaka zay fifandraisana amin'Andriamanitra zay de Jesosy namerina an'io ary afaka mifandray amin'Andriamanitra indray tsika amin'ny alalan'ny vavaka voalohany indrindra. Zay no ahafahantsika mifandray amin'Andriamanitra. Zay no fanombohan'ny fiainana mandrakizay izay iainantsika na dia amin'izao fiainana zao ary. Vavaka. Tsika kristianina manambany ny vavaka. Tsika kristianina sy de miraharaha vavaka. Vavaka tsika alohan'ny sakafo, vavaka tsika alohan'ny atory, vavaka tsika rehefa hiasa. Fa lavitra ny tanjona zay tenenin'i Paoly hoe mivavaha mandrakariva. Zay tenenin' Jesosy koa hoe mivavaha mandrakariva. Mbola lavitra an'ilay hoe mivavaha mandrakariva. Mandrakariva zany perpétuel ho izy ny teny vazaha. Zany hoe mitohy foana, tsy tapaka. Raha angatahana tsika kristianina hoe vavaka adiny roa, raha zay. Indrindra hoe anao rery angatahana vavaka adiny roa. Raha adiny roa mitohy tsy mahavita tsika. De ahoana ary nahavitantsika hoe 420 ora isan'andro zany tsika mivavaka de ahoana ary zany. Le vavaka araka ny teneniko teo de le fifanohizana, fifandraisana miaraka amin'Andriamanitra zay. Anehoantsika ny ao am-potsika eo anatrehan'Andriamanitra. Na fisaorana io, na fangatahana io, na inona ao am-potsika. Ary io vavaka io no anehoanao finoana an'Andriamanitra. Ary zay mahafaly an'Andriamanitra zay. Tsisy olona ahazo zavatra avy amin'Andriamanitra ho zay rehefa tsisy finoana. Ny finoantsika zay asehontsika ny alalan'ny vavaka mahafaly an'Andriamanitra, mahatonga an'Andriamanitra hiasa hanao zavatra anankiray. Fisehoam-pinoana zany ny vavaka. Aza eritreretina hoe fahafantaran'Andriamanitra ny problemako de fa izy mandray tanana anazy. Fantany problemanao. Fa tsy miseho ilay finoanao raha tsy anao mivavaka miteny amin'Andriamanitra, mamelabelatra eo anatrehan'Andriamanitra ny eo am-ponao. Zay no isehonao hoe mino anao fa maheno Andriamanitra. Vavaka isehoan'izay finoana fa maheno Andriamanitra. Andriamanitra tsy hitantsika maso nefa inoantsika fa maheno izy. Zava-dehibe eo mason'Andriamanitra mijery antsika zanany mikipy maso de mino fa any Andriamanitra. Maheno sy mijery ary mandray an-tanana ilay fangatahako. Zava-dehibe amin'Andriamanitra zay. Manaraka an'izay, rehefa mivavaka atsika tsy vitany maneho finoana fotsiny fa rehefa mivavaka atsika maneho fahatokisana fa voavalin'Andriamanitra ilay vavaka. Atokitsika, asehontsika mivavaka hoe voavalinao Andriamanitra ilay vavaka. Satria fotoana very fotsiny nivavahanao nefa anao tsy matoky hoe voavalin'Andriamanitra ilay vavaka. Manaraka an'izay rehefa mivavaka atsika de maneho fa Andriamanitra no tompony zavatra rehetra, mifehy ny zavatra rehetra, manampahefana amin'ny zavatra rehetra. Satria rehefa mivavaka atsika de miala am'le hoe za mahavita anazy, fa mametraka an'Andriamanitra eo amin'ny toerana fiandrianany ao amin'ny fotsika. Hoe izy no mpanjaka, izy no andriana tompo itsika. De ilay tompony tompo, mpanjaka ny mpanjaka. Rehefa mivavaka atsika de maneho fa tsy mahavita tena, fa miandry an Jesosy, miandry an'Andriamanitra. Zay zava-dehibe amin'ny vavaka zay. Ary zay de tokony hitondrantsika fanetrentena. Ny olona tsy mivavaka be frère ihany, ary manao ny tenany ho izy, manao ny tenany ho zavatra. Raha ohatra anao te hiditra amin'ny fiainana fanetrentena de mianara anao mivavaka zany amin'ny zavatra rehetra. Arakaraka ny amaro ny zavatra tokony ataonao ny ahalava kokoa ny fotoana hivavahanao. Satria asehonao fa za tsy mahavita na inona raha tsisy vavaka.
ary mahafaly an'Andriamanitra mijery anao zanany hoe manakina feno sy tanteraka aminazy ny zavatra ataona rehetra, misaotra anazy amin'ny zavatra ataona rehetra. Satria zay ny fahavoazana ny tsy tao Edena. Eva nieritreritra hoe aleo tsy mila an'Andriamanitra, aleo mitovy amin'Andriamanitra, aleo mahalala ny tsara sy ny ratsy de tsy mila miankina amin'Andriamanitra. Zay fahaleovantena zay dia poizina ho an'ny fiainana kristiana. Aza mba mahaleo tena miankina amin'ny Jesosy. Ary rehefa miankina amin'ny Jesosy ianao Jesosy koa manome izy tena mazava hoe zay miaraka aminazy mahavita ny zavatra rehetra. Na inona. Tsisy fetra ny zavatra vitatsika. Rehefa manana ny fanahy masina tsika, afaka mahalala zavatra zavamiafina. Fanany zavamiafina amin'Andriamanitra azo tsika fantarina rehefa manana ny fanahy masina tsika. Fa le tsika hoe manao hoe mahavita anazy, le tsika manomboka tsy ampivavaka, fakapanahy tsy fahampimbavaka, zay mahatonga antsika hoe tsy mandresy. Zany hoe ankoatra ny finoana, ankoatra ny fanehoana fahatokisana n'Andriamanitra, de le vavaka koa anehoantsika hoe izy no tompo. Aza faly miantso an'Andriamanitra hoe tompo sy mpanjaka ao am-piangonana isaky ny lahady raha ohatra ka tsy mazoto mivavaka anao. Satria le anao tsy mazoto mivavaka de mandray ny seza fiandriana an'Andriamanitra. Ary tsy tian'Andriamanitra maizina ny mirehare. Ankahalain'Andriamanitra ny fo mirehare. Halany. Tsy mba hoe fahotana fotsiny fa tena zavatra hoe ankahalain'Andriamanitra manokana ny firehareana. Ialao ny firehareana fa tsy tsara. Mahavery ny firehareana. Petrao Andriamanitra amin'ny seza fiandrianany ao am-ponao. Tompo izy ao am-ponao, miankohofo ao anatrehany, mivavaha aminy amin'ny zavatra rehetra atao. Vavaka. Ina koa ny ankoatran'izay. Rehefa mivavaka tsika de midera an'Andriamanitra. Manome an'Andriamanitra ny fiderana. Io na vavaka fangatahana io. De satria inona ny antony? Satria rehefa mivavaka tsika de matoky fa ho azo lay vavaka, le zavatra nangatahana. Matoky fa miaino antsika Andriamanitra. Raha ohatra tsika hoe manao vavaka fiderana de matoky fa miaino ny fiderantsika sy makasitraka ny fiderantsika Andriamanitra. Ary rehefa matoky tsika fa azo de omen'Andriamanitra le zavatra angatahantsika de derain'Andriamanitra. Ny tanjon'ny vavaka de fideranan'Andriamanitra. Hoy Jesosy hoe mangataho izy de ho azonareo zany mba ho deraina ny anarany ray. Fiderana an'Andriamanitra no finalité ny vavaka, fa tsy ny fahazahoana ny zavatra angatahanao. Tsy zay ny tanjony. Tsy hoe hivavaka mba azo an'ity, fa hivavaka mba ho deraina ny anaran'Andriamanitra amin'ny fahazahoako ny valim-bavako. Rehefa tsy ao zay fideranan'Andriamanitra zay na Andriamanitra te hanome misalasala. Tadidio foana rehefa mivavaka anao de mba ho deraina ny anaran'Andriamanitra aoriny fahazahoana ny valiny. Satria zay ny tanjony. Ny tanjony anomezan'Andriamanitra de tsy noho ianao fa noho ny anarany mba ho deraina. Tadidio. Zay ny erreur-ny lazaina hoe humaniste. Ny humanisme de mijery hoe olombelona no ivony zavatra rehetra. Fa tsika tsy mijery hoe olombelona ny ivony zavatra rehetra, fa Andriamanitra no ivony zavatra rehetra. Araka ny teny hoe mba ho izy ao amin'ny zavatra rehetra ary ny zavatra rehetra ao aminy. Izy no ivo. Ka ny zavatra ataotsika rehetra de tokony afara ao amin'Andriamanitra foana. Na vavaka ataotsika de tsy tokony am'le hoe hahazo, fa am'le hoe ho deraina ny anaran'Andriamanitra. Ary zay no ampirisian'Andriamanitra antsika hifampitondram-bavaka.